mba olona miabo zay no tanontsika am'ty seminaire rahantsika ity izaho sy anao mba hanan'zany fomba fisainana miabo zany ivitantsika teto hoe ahoana ny loha rano azahoantsika an'izany inona no ny fomba natao mba azahoana an'izany hoe fomba fisainana miabo zany a de androantsika miditra am'loha efitra faefatra zay nampitondraina ny lohateny hoe fampiarana fito mitaiza ho amin'ny fananana fomba fisainana miabo fampiarana fito mitaiza ho amin'ny fananana fomba fisainana miabo natao fito no isany satria ao anatin'ny herinandro de misy andro fito mba farafahakeliny mba mampiasa ray isan'andro isika de miroso isika mizotra ihany sika mandroso mba ho lasa olona miabo ka tsy ho lavatary aho fa hiditra avy hatrany hoe inona ary ny conseil voalohany fampiarana atao voalohany raha tiatsika ny anana fomba fisainana miabo voalohany mampiasa teny na fehezanteny miabo mandrakariva mampiasa teny na fehezanteny miabo mandrakariva vao mifo maraina de aza zavatra negatifa no resahana aza akivina hoe de maraina sady tia ny andro ohatra tsy natory firy mihitsy alina vao mifo ve tsika de zany no ataotsika be asa be zao any ampiasany ipampianatra andro zao nampianatra anay fa vao mifo maraina de teny miabo ampiasainy ary vao tafaresaka na tafahoana man'olona de mba teny miabo koa ny ampiasainy fehezanteny miabo misy mantsy olona vao tafahoana de tonga de inona ny vaovao hoe de zao fiainana lafo be zao vao miresaka de miiba vao miresaka de miiba ahoana izy eo de zao ihany hoaiza moa fa de ety ihany zao fiainana lafo be zao tsy zany no resahana fa mba zavatra tonga de miabo resahana faly a mahitanao mahafinaritra mibalika tsara masoandro tsara ny andro miramirana mihitsy ianao zany mino fa de hita tontolo andro mahafinaritra ianao zany ny tokony resahantsika rehefa tafahoana man'olona aleo mba ho fantatry ny olona amin'ny fahaizana mampahery ny afy ianao fa tsy hoe anao le isak'izay hitan'ny olona de mpanan-kivy na le miiba foana fa rehefa mifanena amin'olona de anao le mpanome courage ianao le mpiencourager olona ianao le mpampahery olona zany ny ilaina aleo mba olona zany ny afantarana atsika indrindra fa mahakristianina atsika de tokony ho fantatry sika am'izany atao hoe fahaizana mampahery miencourager manandratra ny hafa izany zaro ny tenatsika ankasitraka fa tsy itsikera zany anisan'ny afantarana fa olona miabo raha tiatsika ny izotra amin'ny lalan'ny fiabona am'ty fiainana ity de aza zatra mitsikera fa aleo mizatra mankasitraka zao ny tenin'ny soratra masina Kolosianina toko faefatra andininy fahenina tapany voalohany aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamsira mba ho fantatrareo zay tokony havalinareo ny olona rehetra ny baiboly mihitsy ry havana no miteny amintsika fa tokony hampiasa teny na fehezanteny miabo mandrakariva itsika ara-baiboly mihitsy zany ry havana inona ny conseil pratika na fampiarana lavanandro faharoa raha tiatsika ny olona miabo atodio mandrakariva ijeriny lafi tsara sy izay zavatra miabo ny saina sy ny fo atodio mandrakariva ijeriny lafi tsara sy izay zavatra miabo ny saina sy ny fo teo de miteny sy mampiasa fehezanteny zao le ato an-tsaitsika mihitsy ny ato am-potsika mihitsy no tokony ho miabo araka le efa nyresahantsika tany aloha loha hevitra tany aloha hoe le zavatra efa nampidiritsika ny miabo de tokony amoaka zavatra miabo isika ka ny ao an-tsaitsika sy ny ao am-potsika de tokony zavatra miabo soloy zavatra tsara izay mety ho ratsy tonga ao an-tsaina indray matetika mandrakariva ao an-tsaitsika eo fisainandratsy foana mahita olona de mba ratsy koa zany akanjony zany aza zany ny saina rehefa mahita olona zavatra tsara resahana zavatra tsara saina mandrakariva rehefa misy olona miresaka de jereo ny lafi tsarany zay le resahantsika tany amin'ny fahamaritana mahaiza mijery ny lafi tsarany zavatra aza mitahira alahelo na tezerana ao am-po
ny fiaina tsy maintsy misy mahatesy, ny fiaina tsy maintsy misy mampalahelo fa aza tehirizina fa mahay manaraka hiditra nge tsy maintsy mbola isy ka inona ny tehirizana anaovana stokona lahelo sy atezerana. Hoy ny soratra masina hoe koa esory ao am-ponao ny alahelo ary avilio tsy kasika nofinao ny ratsy. Mpitoro-teny toko 1:20 ary esory aminareo ny folo entika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratry ary ny lolom-po rehetra. Ozy ny Efesianina toko 4:30. Raha tiatsika ny olona miabo ana fomba fisainana miabo dia atodio mandrakariva hijery ny lafi tsara sy izay zavatra miabo ny saina sy ny fo. Fahatelo, manokana farafahakeliny 12 minitra ka hatramin'ny adiny 2 isan'andro ialana volona hitadiavana fifaliana. Ny olona miabo riavana dia mahita fifaliana amin'ny fiainana ary foronina mihitsy zany fifaliana zany. Aza miandry ny hafa hampifaly anao, aza miandry ny tontolonao hitondra fifaliana, fa ianao mihitsy ny mamokara fifaliana. Misy fomba fiteny mahafinaritra amin'ny teny anglisy manao hoe if you don't have 10 minutes in your life, you don't have your life. Tony Robbins. Raha 10 minitra fotsiny 12, raha tsy mahana an'izany ianao amin'ny fiainana dia ianao le mampalahelo indrindra. Ny soratra masina dia miteny hoe mifalia mandrakariva. Tesalonianina 1:5-20. Ny olona miabo ry havana efa hitantsika tany amin'ny fahamaritana fa dia olona mpitondra fifaliana. Ny foravoravo mahasalama tsara fa ny fanahy-kivy mahamaina ny taolana. Ohabolana toko 7:20. Faefatra, mametra tanjona mazava eo amin'ny fiainana. Tsy ho lasa olona miabo mihitsy sika raha ohatra ka tsy manana tanjona mihitsy amin'ny fiainana. Ary zany mametraka tanjona zany dia isan'andro tsika toko mahana tanjona. Inona ny tanjontsika androany? Inona ny tanjontsika rapitso? Inona ny tanjontsika amin'ity herinandro ity? Inona ny tanjontsika amin'ity volana ity? Inona ny mba tanjontsika amin'ity taona ity? Ny olona manana tanjona mazava ry havana dia olona mizotra ho any amin'ny miabo, satria le toetraina mihitsy no misy tanjona. Ary zany olona mahana tanjona zany dia efa olona miabo avy hatrany zany. Ary rehefa hita ny tanjona dia amboarina ny fandaharam-potoana, ny fandaharan'asa hifanaraka amin'ny tanjona. Fa tsy hoe mahana tanjona ianao kanefa ny fandaharam-potoananao, ny fandaharan'asanao tsy manampy anao hanatsatra izany tanjona izany dia tsy mety zany ravana. Maro mahaiza mifetena, manana fitozona ary miasa mafy amin'ny fampiarana izay nalahatra sy nalamina. Zay ny tsy ambaratelo raha tiatsika ny anana fomba fisainana miabo. Mametraka tanjona, alefa ny fandaharam-potoana, fandaharan'asa, mifetena, mametraka fitozona, miasa mafy, anatrarana ny tanjona sy ampiarana ny rindran-damina zay efa napetraka. Hoy soratra masina hoe ary Andriamanitra nanao hoe dia nisy izany. Genesis toko 1 ahitantsika n'io fehezanteny io. Tamin'ny enemana zay naovan'Andriamanitra ny famoronana, Andriamanitra dia mametraka tanjona ary dia manatanteraka ary dia manatratra ny tanjona. Zany natao hoe miabo. Ko raha tiatsika ny mba olona miabo, ampiasao zany toromarika izany. Ary zay malaina amin'ny asany dia raha lahan'ny mpanimba. Ohabolana toko 8:7. Zany hoe mila miasa mafy, fa raha vao malaina isika dia efa manimba ny tanjontsika sady. Tsy hoe na dia mbola tsy tonga ara le tanjona, raha vao malaina fotsiny isika na miaina amin'ny akamona dia efa ho simba, efa manimba vetrany ny tanjontsika isika. Fahadimy, manantena fahombiazana mandrakariva. Tsy hoe mametraka tanjona fotsiny dia tsy dia manantena, fa mila manantena fahombiazana isika. Mahafinaritra ity fomba fiteny anankiray ity hoe if you expect to fail, you will fail. If you expect to win, you will win. Rehefa malalisana, zay manantena ny andresy dia zany ihany no mpandresy. Fa raha tsy manantena no mpandresy ianao, amin'ny fomba ahoana moa no andresenao? Efa manomboka sady ianao mihemotra. Ka aoka manantena fahombiazana mandrakariva, ninona ataotsika dia manantena fahombiazana dia ahomby isika. Soratra masina dia miteny manao hoe fa raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Azakivy amin'ny zavatra manakana olana isan-karazany eny an-dalana eny, fa zao tohizo ny dia apetrao mandrakariva ny fanantenana. Ary
tadidio fa mamety ny fikasana antsika ny tompo manao hoe ary misy fanantenana ho anao any aparany hoy Jehova. Ny zanak'Andriamanitra ry havana dia misy fanantenana any amin'ny farany. Ny amin'izao hito izao mety fahasairahana ny ahitantsika azy, be da be ny zavatsarotra, lalatsarotra tsy maintsy diaviny, fa misy fanantenana any aparany ho any zanak'Andriamanitra. Fa enina, aza miezaka mamahany olana tsy ho vavahanao, apetrao eo amin'ny tompo zany. Zany ry havana raha tiana ny iaina amin'izany atao hoe fiainana miabo zany, dia rehefa tsy voavahany olana dia aza terena hovahana, fa apetrao eo amin'ny tompo. Ny tebiteby tadidio tsara fa ny tebiteby sy ia dia anisan'ny antony manafony faim-potoana iainan'ny olombelona. Ny soratra masina manao hoe ara-petrao amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Petera voalohany toko 5 ny 7. Rehefa misy ny olana tsy voavahantsika, apetrao eo amin'ny tompo fa izy no miay antsika. Ny olona afaka mahantanteraka an'izany dia azo antoka fa olona miabo amin'ny fiainana ary mizotra ho amin'izany atao hoe fomba fisainana miabo zany izy. Fahafito, manana finoana matanjaka. Ahoana moa no ahatonga antsika anana fanantenana fahombiazana raha tsy misy finoana? Aoka mba hanam-ponoana isika. Manana finoana an Jesosy Kristy ary manana koa finoana ny tenanao manokana. Hoy soratra masina manao hoe ary hoy Jesosy taminy, noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha manana finoana ohatra ny voatsinampiray azy ianareo ka hiteny amin'ny tendrombohitra hoe mifindray ery dia hifindra izy, ary tsisy tsy ho hainareo atao. Mateo 7:12. Ry havana malalisany, ao amin'ny Kristy mahavita ny zavatra rehetra isika ary tokony ahatokony tenantsika ihany koa isika satria zanak'Andriamanitra. Hoy ny Marka 7:17 manao hoe fa hoy Jesosy taminy, ainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ry havana, ny hafatra manokana ho anao eo ampanarahana ty fandarana ty loha hevitra fa efatra ty dia zao ary mampiasa teny na fehezanteny miabo mandrakariva. Atodio mandrakariva hijery ny lafiny tsara sy izay zavatra miabo ny saina sy ny fo. Manokana varavakeliny dia 10 minitra ka hatramin'ny adiny 2 isan'andro ilana voly na hitadiavana fifaliana. Mametra tanjona mazava eo amin'ny fiainana, manantena fahombiazana mandrakariva, aza miezaka mamahany olana tsy voavahanao, apetrao eo amin'ny tompo ary manana finoana matanjaka fa olona miabo ianao ary olona hana fisainana miabo ianao. Andeha hivavaka tsika. Tompo Andriamanitra io isaoranay ianao noho ny amin'izany toromarika rehetra izany. Mangataka ny fananao masina mba hampatsiahy anay, ary ianao hanome hery anay azahoanay mampiatra izany amin'ny fiainanay andavanandro. Dia hita tombontsoa izahay ary ho lasa olona miabo tokoa, anana fomba fisainana miabo eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay. Amen. Utuniana